Mampikakaika ny olona eto an-drenivohitra sy ny manodidina ny aratsiny lalana izay hifaneraseran'ny rehetra ho an'ny eto an-drenivohitra sy ny manodidina. Mampaneno lakolosy araka izany ny vondron'olon-tsotra izay niona tamin'ny mpampalala vaovao ny maraina teo tetsy amin'ny Mongote Andrifanambojanahary. Anisan'ny miteraka ny fitohanan'ny fifamoivoizana eto amintsika ny aratsiny lalana. Ny eto ampitan'ny boriboritany faefatra moa tsy vitan'ny ratsy ny lalana fa miangona izay tsy izy ny rano ka mampitaraina ireo mponina eny an-toerana sy ny mpampiasa ny lalana. Mampametra-panontaniana ny fahasimban'ny renivohitra raha ny voalazan'ny vondron'olon-tsotra ahitana mpivarotra, mpampianatra, mpitatitra, ray aman-dreny sy ny hafa koa izay niona teto amin'ny Mongote Andrifanambojanahary androany. Vondroneto izay androany mametra-panontaniana momba ny fahasimban'ny ty renivohitrika ty. Mahatsiaro voatotoana ny andavanandronay. Te ametra-panontaniana zay hoe tsy fahaizany tatana ve? Tsy misy marina ve ny vola amin'ny commune Antananarivo renivohitra na ahafahana ny karakara ny tanàna? Nefa raha ny fahafantarana vahoaka azy dia vao tany titaony ty no niraisy fitondram-panjakana foibe ny fikarakarana ny foto-drafitrasa izay natao ho tetikasa ny filoham-pirenena. Tena tsy ampy ve fidiram-bola ny commune mametra-panontaniana zay? Aiza daholo ny vola ilaina amin'ny mpivarotra eny amoron-dalana? Amin'ny fananganana boxa marobe eraky ny tanàna, amin'ny fananganana trano sy ny fanotorana tany izay efa eny fa hoe efa natsahatra zany iny efa mbola misy zay mahita. Tsy tokony ho titena zany ny mpiasan'ny commune, mpiasam-bahoaka ianareo. Tokony hitodika amin'ny vahoaka. Izay tsy te hiditra resaka politika. Fa efa iny arahana ity ny fanambaran'ny haute cour constitutionnelle omaly. Ho anay zay tsy manana olana na ho zaraina na tsy ho zaraina ny tanàna Antananarivo renivohitra fa ny zava-dehibe dia ny fampandrosoana ny renivohitra, simba ny tanàna, savovina ny fako, tondraka ny rano, tsetsina daholo ny dalina eto amin'ny tanàna. Mbola mamerina manontany zay hoe zakan'ilay olona napetraka ve ny fitantanana ny tanàna? Sa tokony miditra tamin'ilay fizarana ihany dia samy karakara ny arrondissement any. Iny moa efa vita fa miatrika ny ho avy indray. Miantso ireo solombavam-bahoaka voafidy ihany koa ireo vondron'olon-tsotra ho azy ireo dia fotoana izao hijerenan'ny vahoaka.